Andriamartafika soava no ahafantaran'ny olona izay mpampakateny eto anivon'ny voamerapirenena Mahaleotera mba fifidianana aseny. Nisy zany arak'izay anaran'izay voamerapirenena Mahaleotera misahana fifidianana. Izy no nofaritany lalàna ho rafitra natao hanomana, hikarakara ary hanatanteraka ny dingan'ny fifidianana rehetra izay totsaina eto Madagasikara. Zany hoe manomana zany eo amin'ny lafiny ankapobeny mihitsy. Ny fikarakarana dia rehefa tonga ny feim-potoana hoe hiroso amin'ny fifidianana filotsika na solombavomboaka na ben'ny tanàna, inona ny zavatra takian'izany, ary ny fanatanterahana dia ny tena fidinana an-tsehatra mihitsy amin'ny vanim-potoana izay tena asa, mety hoe manomboka amin'ny fampielezan-kevitra sy ny sisa dia misy asa zany takiana amin'izay na fanaovana lisam-pifidianana eo na ny fitsinjarana ny atao hoe birao-pifidianana eny Fokotany, zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny zara asany sy ny faritany lalàna avokoa. Ny ralina no nitenenao hoe révisionnel des listes des électeurs, zany hoe ny lalàna dia mamaritra fa isan-taona dia asiana fanavaozana ny listy mifidy. Maninona no asiana fanavaozana amin'ny listy mifidy isan-taona? Isan-taona dia misy olona tonga amin'ny taona hoe 12 taona, maha-olon-dehibe azy zany, maha-olom-pirenena azy, dia ireo olona feno 12 taona isan-taona ireo dia tokony hiditra ao anatin'ny listy mifidy ny voalohan'ny volana Desambra ny fanombohan'izy io. Ankoatran'ilay olona feno 12 taona dia misy ihany koa ny olona maty teo anelanelan'ny fotoana izay nanaovana ny fanavaozana farany dia asorina ao anatin'ny listy mifidy izy ireny. Misy olona ihany koa mety ho very zo tampoka izy no niraharahan-keloka izay nanasaziany fitsarana azy dia esorina ao anatin'ny listy mifidy koa izy ireny satria efa tsy mananjo hifidy intsony. Ary ny olona izay mifindra fonenana, taloha izy mety tany Fianaratsoa, tateo aoriana izy mety aty Antananarivo dia efa tsy tokony ho hita any anatin'ny listy mifidy amin'ny Fianaratsoa intsony izy fa efa tokony aty Antananarivo. Zavajavatra ohatr'izany no avaozina isan-taona zany amin'ny listy mifidy. Ny refontinay na ilay fanavaozana tanteraka ny listy mifidy, izy io dia lalàna ihany koa mamaritra azy, izay isaky ny 10 taona indray no anaovana azy. Ny nanaovana ny fanavaozana tanteraka na ny refont farany zao dia tany amin'ny taona 2014 tany, zany hoe 2024 zany ny feno 10 taona. Ny atao amin'io dia mandray an-tsoratra anatina takelaka tsirairay mihitsy ny olom-pirenena tsirairay mananjo hifidy. Ianao zao rehefa feno 12 taona mananjo hifidy dia misy takelaka anankiray fenona mombanao, ohatr'izay koa ny namana isan-tsokajy. Ny olom-pirenena tsirairay feno taona mbola tsy very zo dia raketinao anaty takelaka izay ilay fanisana recensement atao. Ny dingana faharoa rehefa vita ao anatin'izay fanisana na recensement zay dia alefa eny anivon'ny rafitry ny ratsanakaiky sy ny anivon'ny district izay ampidirana azy ao anaty lista amin'ny alalan'ny milina solosaina. Zay no mamoaka ny listy mifidy zany. Ny mahasamihafa ny refonty amin'ny ralina, ny ralina zany dia ilay olona nampidirina sy nesorina ihany no atao hoe fanetsehana ny listy mifidy. Fa ny refonty kosa dia tena listra vaovao mihitsy, zany hoe miainga avy amin'ilay takelaka fiche individuel nampidirana anaran'ny olona tsirairay tena tokantrano, iny no ampidirina anaty listra vaovao mihitsy. Zay zany mahasamihafa azy. Tsy ho tafiditra listy fifidianana mihitsy satria iny takelaka iny enao olom-pirenena sy ny mpanisam-pifidy avy amin'ny CENI no miara manao siniana iny satria miara nameno azy amin'ny alalan'ny kara-panondronao izay teo anatrehanao, dia ianao mahita hoe tena feno tsy misy diso reto mombamomba reto dia manaiky koa ianao dia iny takelaka iny no alefa eny anivon'ny district, ary ianao manana dika mitovy na kopia an'iny takelaka iny koa avy eo. Araka izany dia ao anatin'ny fanatanterahana ny fanavaozana tanteraka ny listy ny mpifidy isika izao eto Madagasikara. Ny 2 Oktobra ka hatramin'ny 1 Desambra no anaovana ny fanisana sy ny fanoratana anarana ireo mpifidy eo anivon'ny Fokotany. Mandritra io fotoana io ianao dia afaka manatona avy hatrany ny Fokotany honenanao na manome ny mombamombanao amin'ireo mpanisam-pifidy izay mitety isan-tokantrano. Ny karapanondrom-pirenena no andikana ny mombamomba ny tsirairay ao amin'izany. Rehefa vita ny fakana ny mombamombanao dia aza tsiny ny mitaky ny dika mitovy, manamarina ny fanisananao mpifidy izay tokony ahitana ny sinianao sy ny sinian'ny tompon'andraikitra izay nanao ny fanisana. Any amin'ny volana Mars
2024 kosa indray rehefa vita ny famaranana vonjy maika ny lisy sy ny mpifidy dia averina eny anivon'ny fokontany izany ka manana 20 andro farafakely ny tsirairay anaovana fitsirihana, fanamariana sy fanitsiana raha toa ka ilaina izany. Raha ny vinavina hatreto dia amin'ny volana jona 2024 no ahazahoana ny lisy sy ny mpifidy vaovao izay hoenty miatrika ny fifidianana izay miandry ny firenentsika amin'ny taona 2024 io.